atsika mianakavy andeny tompo evanjely masina nosoratany masinda ilioka tamin'ny zany andro izany i Jesoa anteny tamin'ny mpianany nanao hoe tonga ny mpiafo ambonin'ny tany aho ka akory ty faniriako mba irehetany zany sahady ary manana batemy anaovana batemy ay koa aho ka ory manao ahoana marapahatanteraka izany moa taminareo fa tonga hitondra fihavanana ety an-tany aho tia ho izao aminareo fa fampisarana azy satria hatramin'izao raha olona 5 trano iray dia ifanao andaniny ka ifanohitra ny 3 amin'ny 2 ary ny 2 amin'ny 3 ny ray amin'ny zanany lahy ary ny zanakalahy amin'ny rainy ny reny amin'ny zanany vavy ary ny zanakavavy amin'ny reny ny rafozam-bavy amin'ny vinady vavy ary ny vinady vavy amin'ny rafozany vavy izany ary ny teny ny tompo ry kristianina namana ireo vaktely ireo dia zay atotry ny eglizy amin'ity andro alahady faharoapolo alahady tsotra mandavataona ity any vakteny voalohany zay nalaina tao bokiny Jeremia mpaminany sy ny zay amafisiny Jesoa amin'ny evanjely dia mety mampiseho ihany koa ny fiainatsika ankehitriny any evanjely moa dia toy ny mahalasa eritreritra iandy ny teny Jesoa misy teny 3 zay lazainy amintsika voalohany dia hoy izy tonga hanimpiafo aho ary kory ny firehetrehetry ny foko koa mahatanteraka azy zany ny faniriko faharoany dia hoe manana batemy aho anaovana batemy ahy izy ndraiky izy dia hoe ory manakona avo ambarapahatanteraka izy zany ary ny teny fahatelo dia zao hevitra anareo izy fa tonga hitondra fihavanana ety an-tany tia ho iaho nareo ary tena izay moa zay fifanontenany ny ao an-tokantrano izay ny teny Jesoa voalohany indrindra hoe tonga hanimpiafo zany hoe hitondra ny fanahy masina ary ny fanahy masina no afo ka ny afo moa dia fantatsika fa sady manazava izy no mamelona no manazava izy no manafaly mankahery indrindra moa fa raha efa tonga ny hatsika
ka izay afo teny Kristy rehetra izay de amitsika ny hoe ny fanahy masina ary izay mono ny rany Jesoa tamin'ny endriky ny afo lelafo tamin'ny andro ny Pentecote araky ny fampanantenana nataony tamin'ireo apôstôly rehefa ireo farisiana sy mpampianadalana ary ireo farisiana sy mpampianadalana de tsy mahay raha sy nisy tsikera zay ataony Jesoa na ny fampianarany na amin'ny zavatra ataony ary ny azy dia ny hoe agnaraka ny lalàna iantry kanefa i Jesoa tsy tonga handrava aza fa tonga hampiatra ary hampianatra zay tokony fomba fihetsika sy ny atao amin'ny fampianarany lalàna. Ary ao maro ny olona no samby handray araka izay heveriny fa metimety aminy ny fandraisana ny fampianarany Jesoa ka tsy mahagaga i Jesoa raha milaza hoe tsy tondray fihavanana fa fampisarahana azy. Ary io azy de hitatsika amin'ny fiainantsika ao an-tokantrano ao raha tsy ilaza ohatra fotsiny amin'ny resaka politika samy manana ny antoko manaitra azy ny ao an-tokantrano araka izay fanentanana na ataoko hoe tsangakevitra hanorenana ny antoko ka samy manana an'izay teny sy mametimety azy amin'ny eritreritiny tsirairay iray tokantrano ary de indraindray keo de mampisaraka ny tokantrano resaka politika tsy mahagaga satria ihany koa ny vavakaza na ny fampianarana atao amin'ny Jesoa azy zany samy manana izay andraisany azy eo an-tokantrano na de ray fianakaviana azy ka tsy mahagaga ny Jesoa raha tokana hoe zao heverinareo fa hitondra fihavanana na fampisarahana azy ka ny fihavanana tiany Jesoa aolona nefa ilazareo sambatra ny tia fihavanana fa tsona hoe zanak'Andriamanitra izy de fihavanana entany ny fiainana ny fahamarinana fiainana ny rariny sy ny hitsiny entany ny fitiavana ka raha hitodika amin'ny zao fotoanay atsetsiny zao dia voalohany aloha ny mety tsy hitovy ny hevitry nisany ao an-tokantrano reto izay nanolo tena anao zao voady zao na hoe raha resaka taminareo ray aman-dreny asa samy manana ny tantarany tsirairay manjava misy sy ny zavatra hifampantatra dia raha vao teny io anao bretra na religiosy nina moa fa raha vitsy na hoe tokana vavy tokana na lahy tokana dia ho andray aman-dreny dia misy manakana satria tsy araka ny eritreretiny ny zavatra mariny zany ny am'izay faneriny dia maro ny antso ny tompo izay ho fianan-Jesosy na ho amin'ny fiainany rehetra ka de mety mampisaraka sasany moa de manao ditra mety mandaiky aloha andeha amin'ny fianarana ka moa ny andreky zay azy iny de any izy manao fianarana fa rehefa tonga ny sasany de tsy mety hanonitsodrano izy zara tsy manosona azy satria hoe tsy hiverina atanindrazana indrindra fa hoe tsy hilevina ampasan-drazana fa amatomba ndraiky kosa nefa ndray aman-dreny am'izay famalininy zanany antsony Andriamanitra zay efa entany finoana ny fitiavan'Andriamanitra fitokisana ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famondrampony ka raha tsy entany finoana adia io ny mahatonga ny hoe fampisarahana lazainy Jesosy ka mahatoa manetsodrano malalaka tokoa satria izy avy sasany tsy hanetsodrano izy amin'ny efisoana voady voalohany
mandeha mamela azy fotsiny aho. Fa no satria mba tafoko ny sasany hoe sao dia tsy haharitra ao. Izay teo dia avela handehana. Navateny azy izy io. Harinirina Jeanne Perety. Inty aho. Fiaro Marie Blandine. Inty aho. Razafindramila feno Clémentine Bernadette. Inty aho. Iandony aina Germaine. Inty aho. Raoly Arsoa Tahina Lucie. Inty aho. Rasimba Zafy Edmond Jeannette. Inty aho. Raherisolo Avitiniana Emerancienne. Inty aho. Ria Safidy Gilbertine. Inty aho. Voanginirina Jeanne Colette. Inty aho. Rafela Piasiniana Hasna Marie Esther Julia. Inty aho. Rahari Vuni Sandratra Irene. Inty aho. Tanora, inona no angatahanareo amin'Andriamanitra sy ny Eglizy ary amin'ny fikambanana. Rehefa nivavaka sy niainana tamin'ireo pasera izahay, nandritra ny 2 taona tao novisia, nianatra sy nandalina, ary nanao fanazaran-tena, niaina ny toe-panahy sy mantelano. Mahalala ihany koa ny zavatra tahina raha-panorenana tokony hivelomana, dia magataka hanao voady, ka ho afaka hanolo-tena amin'Andriamanitra noho ny fanjakana. Jeanne Perety, Marie Blandine, Clémentine Bernadette, Germaine, Tahina Lucie, Edmond Jeannette, Emerancienne, Gilbertine, Jeanne Colette, Marie Esther, Irene. Zanako malala. Efa natokan'Andriamanitra ho azy tamin'ny rano sy ny tanahy masina ianareo amin'ny andro nanaovana batemy ianareo. Koa sitrakareo ary ve ny famatotra landalina kokoa amin'Andriamanitra amin'ny alalany voadindrely Jesosy. Eny, tena sitrako koa izany. Mba ho afaka hanaradia ny Kristy amin'ny fomba lavorary, sitrakareo ve ane hisy azona ny fahadiovampo toy ny fanjakan'ny lanitra. Eny, tena sitrako izany. Sitrakareo ve ny hifidy ny hahantra mba ho afaka manompo ny mahantra. Eny, tena sitrako izany. Sitrakareo ve ny anaika ny sitrapo toa ny Kristy ka hitady sy hanao ny sitrapon'Andriamanitra ankafaliana amin'ny alalany lehibe. Eny, tena sitrako izany. Ho tanteraka ane izany noho ny fahasoavan'Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra. Amen. Andriamanitra ray io, mba jereo ampitiavana ireto zanakao, te hanokana ny fiainany manontolo aminao amin'ny fanarahana ny torohevitry ny evanjely tanatin'ny Eglizy anio. Ka eganie ny fomba mpiainany hanome voninahitra ny anaranao ary hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponay no angatahana izany. Sera Jeanne Perety, Marie Blandine,
Clémentine, Germaine, Lucie Tahina, Edmond, Emeracine, Gilbertine, Jeanne Colette, Julia Irene. Manasa anareo ary aho handroso hanao ny fanoloran-tenanareo amin'Andriamanitra. Ry Andriamanitra Trinité Masino, makasitraka anao aho ny tantananao aho ny fiainako hatramin'izay fa indrindra ny 2 taona tao amin'ny novisia izay fotoana sarobito ahy satria nahatsapako fa aloha rano mamelona ny vavaka miaina ny sambarana sy fiatanam-po aho mandalina ny teninao nampitombo ny fitiavako sy ny fahafantarako anao Jesosy izay arahako izany ary nanome fitokisana sy fanantenana lehibe ny ainako ny andavanandrom-piainako ny fiarahamonina teo amin'ny ankohonana ry Jesosy no nanampy hiaina ny fampitokisana sy ny fifankatiavana ary nahalalako ireo fetrako ny andraikitra izay nirotsahako no nanampy hitian'ny lovam-panahy navelan'ny masombavy Santelano dia ny mety sy manompo anao amin'ny vavaka sy amin'ny romanitra ny fiofanana izay noraisiko no nanampivelatra ny antsonao tato amiko ary nahafantarako ny fiainan-Jesosy sy nampivelatra tamin'ny maha-olona manontolo hery mamelona ny teninao hoe aza matahotra fa mombanao aho koa izao ary ny Rina Jeanne Perrette eo am-pelatananao Sera Maria Adeline Razao Fiarisoa lehibe ny faritra eto Madagasikara dia mivady mandritra ny 2 taona fa antitra hanaiky ary hadio fo toan'ny Kristy araka ny lalam-panorenan'ny fikambanan'ny Masera Masombavy Santelano mpanompo vavy ny mandry ry Masina Maria sy Masombavy Santelano toan'ny vavaka mba hananako toe-po mahay miainy bisiky ny fanahy masina tahaka anareo ka anao eny isanandro amin'ny fanantanterahako ny sitrapon'Andriamanitra mahatoky ny fanampianareo Masera rahavavy aho amin'izao fanoloran-tena ataoko ao an'i Kristy izao natao teto Ambintsoa anio 17 Aogositra 2024 Ry Andriamanitra Trinité Masina mendrika ho azaina sy masina indrindra loharan'ny soa rehetra ianao ka midera sy misaotra anao tamin'ny fahasoavana nampombanao ny fiainako ho sambatra miaraka aminao nahasanganao aho zanakao tamin'ny batemy mba ho mpiray lova amin'ny Kristy nahasoinao anohy ny asanao sy aina ary andavorany azonao ato amin'ny fiainan-Jesosy sapako fa niara-dalana tamiko isanandro ny fahasoavanao nanoanay tamin'izay rehetra natao ny fifandraisako lalina tao aminao tao amin'ny vavaka no fototra ny fiainako loharano hanofozako ny fiadanam-po sy hafaliany nentiko ny miatrika ny andavanandrom-piainako ka nahitako ny endrikao tao amin'ireo rasambatan'i Kristy sarobidy ho ahy ny fiofanana rehetra izay natao fa indrindra ny 2 taona tao amin'ny novisia izay nalalako bebe kokoa ny fiainan-Jesosy ka nanampy ahy alalan'i Kristy izay araiko resy lahatra aho fa teo an-trano ny fahasoavanao nanoanay amaly ny azonao ka ny fiaraha-miaina tamin'ireo rahavavy no nahasapako fa arena sarobidy ny fahasamihafana nampivelatra ity an'olon-drehetra ary nahasapako nalalako ny tenako ny andraikitra izay nirosako no nanampy ahy hanana toe-po manompo toan'ny masombavy Santelano
tao anatin'izany rehetra izany indrindra no nahasapako fa ny fahasoavanao no namen'ny fiainako araka ny teny masonay Paoly hoe sy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra niaraka tamiko. Papo ny fahasoavanao ny fiainako ka voninao hanolotra ny tenako aminao. Koa izao iaro Marie Blandine eo am-pelatananao Sœur Marie Adeline Razafiarso lehibe ny faritra eto Madagasikara dia mivoady mandritra ny 2 taona fa antry anaiky adio fo toan'ny Kristy araka ny lalam-panorenany fikambanany Masera ny Masombavy Jean Delano mpanompo vaviny mahantry. Ry Masina Marie sy Masombavy Jean Delano matokony vavaka ataonareo aho anampy ahy mba hananako faharetana hamaly ny ason'Andriamanitra ato amiko ombany fanolovany fanahy masina. Matokony fanampia ataonareo raha vaviko amin'izao voady ataoko amin'ny Kristy izao. Natao teto Ambinsoa anio alahady 17. Nisaotranao aho tamin'ny fahasoavana marobe izay nandrafanao ny fiainako isan'andro, fa indrindra tamin'ny nanangananao ahy ny zanakao tamin'ny batemo izay nampimbonay nahay aminao, ka napiditray nandalina kokoa ao anatin'ny fibanjinako an'i Jesosy amin'ny alalan'ny teny sy ny fandraisako ny tenany isan'andro. Ny fiaramiaina tamin'ny ankonana no nahafantarako misimisy kokoa ny tenako sy nalalako ny maizy azy ny tsirairay, ary nahafahako ny ohatra tamin'ny kilemako sy ny fetrako. Nanazatena ny ainan'ny fiainan'i Jesosy aho, ny ainan'ny fifanampiana ary nisokatra bebe kokoa amin'ny mahony, ary navelatray sy ny ainako ny ason'Andriamanitra ato amiko izany. Ny fifanampiana no nasapako ny asarobidin'ny fahasamihafana, ka nahenoko hafaliana sy fahasambarana, ary nahitako ny endrik'i Jesosy tamin'ireo rahavavy. Namolavoray koa hanana toe-pomtia sy manompo ny mahantra ny firosako tamin'ireo karazan'asa izay natao. Ny fiofanana rehetra izay natao, indrindra ny 2 taona tato amin'ny novisia, no nanampy ahy ho tia misimisy kokoa an'i Jesosy izay araiko, sy nalalako ny fikambanana sy ny takely fiainan'i Jesosy. Nanampy ahy hanana faharetana sy fisokafana ary fahavononana ny fiain'ny Masera Zoky izay niara-dalina tamiko, ka nahitako ny endrik'i Jesosy tamin'ireo izay nifanerasera tamiko. Ny tenin'i Jesosy hoe matokia fa izao ihany ka aza matahotra, no nakahery sy nanampy ahy tamin'izany. Koa izao razafin-dramila feno Clémentine Bernadette eo am-pelatananao Sœur Marie Adeline Razafiarso, masera lehibe ny faritra eto Madagasikara, dia mivoady mandritra ny 2 taona fa hantra anaiky adio fo toan'i Kristy araka ny lalam-panorenany fikambanany Masera ny Masombavy Jean Delano mpanompo vaviny mahantra. Ianao ry Masina Maria reny fatra-panaiky ny fanahy masina, sy ianao ry Masombavy Jean Delano Zoky modely ahy amin'ny fitiavana sy ny fanompoana ny mahantra. Toan'ny vavaka ataonareo aho eo am-pitadiavana sy sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako. Matokony fanampianareo masera rahavavy aho amin'izao fanoloran-tena ataoko amin'ny tompo izao. Misaotra sy mankasitraka anao aho ry Andriamanitra Trinité Masina amin'ny fahasoavana izay nampombanao ny fiainako hatramin'izay ka hatramin'izao, indrindra fa tamin'ny nanangananao ahy ho zanakao tamin'ny batemo, ka nahafahako namaly ny antonao. Sapako fahafitiavana tsy mivadika ianao, ka ny fifikirako taminao tao amin'ny vavaka no nanampy ahy hanana ny finoana sy ny fitokisananao,
ary nahafahako nanompanao ankavaliana sy ambitiavana. Tsapako fa nanome fiadanam-po ahy hiatrehako ny tontolon'andro, ny fifandraisako aminao sy tapaka tao amin'ny vavaka. Resy lahatra aho fa nampitombo ny antso tatamiko sy ny fitiavako ny lovam-panay ny fikambanana, ny fiarako ny aina tamin'ny rahavavy tao amin'ny ankohonana, ary namolavola ny maha-olona ahy hanana ny toe-pon'ity tsy misy fetra, tsy misy fatra. Ny fiofanana izay notivoziko tao amin'ny novisia dia nampitombo ny fahalalako amin'ny Kristy izay arahiko. Nahafantarako ny fikambanana sy ny dikan'ny fiainana religiosy. Hery hoay ny tenin'i Jesosy ao amin'ny masonday Paoly hoe fantatra ilay nametrahako ny fitokiako, i Kristy ilay tsy mivadika mandrakizay. Koa izao iandony aina Germaine, eo am-pelatananao Masera Maria Adeline, lehibe ny faritra eto Madagasikara, dia mivoady mandritra ny roa taona fa andro anaiky adio foto an'i Kristy araka ny lalam-panorenana ny fikambanana Masera ny Masombavy Jean Delano, mpanompo vavy ny mahantra. Ry Masina Maria sy Masombavy Jean Delano, mivavao ahy mba ananako ny faharetana sy fitiavana amin'ny fanompoana ny madinika sy ny mahantra araka ny lovam-panay ny fikambanana. Matoko ny fanampianareo Masera rahavavy ao amin'izao fanoloran-tena ataoko amin'ny Kristy izao. Tamin'ireo fahasoavana izay nambombanao ahy ka nandravaka amin'ny fiainako isan'andro, tsy nahatsapako ny mahasaribide ao anatrehanao amin'ny nanangananao hoe ho zanakao tamin'ny bately. Ny teninao hoe fa ny fitiavako azy naomisako ny zavatra rehetra. No nanome hery vaovao ahy isan'andro ka nampitombo ny fitokisako sy ny fitiavako anao, ary nahatsapako ny fitiavan'i Jesosy izay manentanay hiaina amin'ny fanetrehan-tena ombam-pitiavana eo amin'ny fiainako ka niainako ny hafaliana. Resy lahatra aho tamin'ireo dingam-piainana izay nolalovako fa namolavola ny antsonao tato amiko, indrindra ny roa taona tao amin'ny novisia. Nanao fahalalana maro aho hoe dia namolavola sy mankahery ahy amin'ny fitadiavako ny sitraponao, ary ny fifampizaram-piainana dia nampivelatra ahy androsany amin'ny tsara kokoa. Papin'izany fitiavanao izany aho ry Trinité Masina ka vonona ny an'olo tena manao. Koa izao raha olo Asota ina Lucie eo am-pelatananao Ser Maria Adeline Narazafy Aso dia mivoady mandritra ny 2 taona fa andra anaiky adio foto ho an'i Kristy araka ny lalam-panorenana ny fikambanana Masera Masombavy Jean Delano, mpanompo vavy ny mahantra. Ianao ry Masina Maria reny, ilay fatra-panaiko ny fanahy masina izay nampianatra iaina amin'ny fanetrehan-tena isan'andro. Mivavao ahy anaovako ny amin'ny mandrakariva toy ny nataonao. Ary ianao ry Masombavy Jean Delano, ilay modely ho ahy amin'ny fitiavana sy ny fampona amin'ny mahantra. Mivavao ahy mba nanako faharetana hatrany amin'ny famaliako ny antson'i Kristy. Matoko ny fanampinareo Masera rahavavy zoky aho amin'izao fahalona-tena ataoko amin'ny Kristy izao. Eka sy mideranao aho ry Andriamanitra Trinité Masina tamin'ireo fahasoavana sy ireo tombo-tiavana izay nandravanao ny fiainako isan'andro, fa indrindra nanangananao ahy ho zanakao tamin'ny batemy, ary niantsoanao ahy ombonaina aminao bebe kokoa ato amin'ny fiainana religiosy. Tsapako fa nihaniko tamin'ny fitiavanao aho tamin'ny vavaka, reko ny hafaliana sy ny fiadanam-po tamin'ny fandiniana ny teninao izay namonto ny fiainako, ary nanampy aho tonga saina amin'ny atao sy nampazoto ahy hibantsonanao isan'andro. Io fifandraisako lalina taminao io no nanome hery sy nanohanay tamin'ireo dingam-piofanana nolalovako
indrindra ny 2 taona tao amin'ny novisia nampivelatraina maly ny antsonao sy manampy ahy olo-baka aminao niara-dalana tamiko mandrakariva ny fanainao masina tamin'izay rehetra nataoko na tamin'ny mory na tamin'ny sarotra ka nahatsapako fa tsy mivadika ianao rehefa miantso na dia eo aza ny fetrako sy ny kilemako ny fahasoavana notivoziko taminao tao amin'ny vavaka no namolavolahy nanaiky sy nandray ny fahasamihafana ka nigoako ny fifankatiavana sy ny fifampitokisana tao amin'ny fiaramiaina ny fitiavanao no nanentanay teo am-panatanterahana ny asa izay nirotsahako ka nahitako havaliana sy niainako ny toebony mpanompo toan'ny Kristy ary nampianatra ianana fanetretena hatrany babo ny fitiavanao tsy misy fetra aho ka resy lahatra amin'ny teninao ao amin'ny masinday Paolo hoe tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny araka tamiko izany no manosika ny olo tena nkalalana aminao ry Trinité masina mba ahafahako mitianao bebe kokoa sy manompo ireo ratsambatanao koa izao Ratsimba Zafy Edmond Jeanette eo ampelatananao Masera Maria Adeline Razafy Arsoa lehibe ny faritra eto Madagasikara dia mivoady mandritra ny 2 taona fa antry hanaiky hadio fo toan'ny Kristy araka ny lalam-panorenan'ny fikambanan'ny Maseran'ny Masimbao Chantelano mpanompo vaviny mahantra ry Masina Maria Reny sy Masimbao Chantelano modely ny fanetretena sy ny fahadiovam-po ary fatra-panaiky ny fanay masina ampianaro ao anao eny mandrakariva toy ny nataonareo ary hoe tany-pinoana eo am-panompoana ny mahantra matoky ny fifanampiana sy ny fifanohananareo aho Masera Rahavaviko amin'izao fanolorantena ataoko amin'ny Kristy izao ry Andriamanitra Trinité masino misaotra anao aho tamin'ny atsoanao sy ny fidiananao ahy hatramin'ny pately tsapako fa niara-dalana tamiko mandrakariva ianao nanoana nakahery tamin'ny famaliko ny antsonao tsy mivadika tokoa ianao rehefa miantso ka resy lahatra ny fitiavanao aho tao amin'ny vavaka izay nataoko no nahatsapako fa nampitompo ny fitiavako sy ny fahatokisako anao niainako ny fiadanam-po sy ny hafaliana anaty ka nitarika ahy hibantsina ny misiterinao izany ary nanampy ahy tia ireo ratsambatanao sarobidy ho ahy ireo fiofanana izay noraisiko indrindra ny 2 taona atao amin'ny novisia nanampy ahy halala bebe koa anao Jesoa izay arao nampitompo ny finoana atato amiko nampivelatra ahy amin'ny maha-olona feno nampianatra ahy ahay an-danjalanja ary nahatsapako ny asarobidy ny fiainam-panokanatena ny fiaramiaina dia nahalalako ny tenako bebe kokoa nikoako ny hafaliana amin'ny fiombonana nahaizako ny fanampy sy ny tia ireo rehetra izay natolotra ho ahy ny andraikitra izay nirotsako dia nanampy ahy iainany lova-panahin'ny fikambanana dia ny mitia sy manompo an'i Jesoa ao amin'ny mahandro toany nataony Masimbao Chantelano namelona ahy tamin'izay rehetra ny ainako ny tenina hoe satria efa tapa-kevitra ny anaraka azy aho ka tsy nanenenako velively izany nambabo ahy ny fitiavanao ka voninao anotena ho anao koa ity aho raha erisolo avitry ny aina émérancienne eo ampelatananao Sera Maria Adeline Razafy Arsoa lehibe ny faritra eto Madagasikara dia mivoady mandritra ny 2 taona fa hahantra hanaiky adio fo toan'ny Kristy araka ny lalam-panorenan'ny fikambanan'ny Masera Masimbao Chantelano mpanompo vaviny mahantra ry Masina Maria Reny sy Masimbao Chantelano toan'ny vavaka ataonareo aho mba haizako miainy bitsiky ny fanahy masina eo am-panarahako an'i Jesoa
ary ananako faharetana amin'ny fanompoana ireo ratsambatany. Matokony ry Andriamanitra Tirinity Masino, mankasitraka anao tamin'ny narangananao ahy ho zanakao tamin'ny batemy sy amaly ny antsonao atao amin'ny fikambanany relijiosy. Tsapako ny alehiben'ny fitiavanao sy ny famindraponao tsisy fetra teo amin'ny fiainako. Ny fifandraisako taminao tao amin'ny vavaka no nahatsapako fa aina mamelonay izany, ka nampitombo ny finoko sy fitiavananao. Nampisokatray tamin'ireo rahavavy tato amin'ny ankohonana sy ny manodidina, nahafahako nanomby fiofanana isan-karazany ary nankahery ahy tamin'ny andram-piainana izay natao. Reko ny hafaliana sy ny fiadanam-po teo am-panatanterahana izany. Nanentanay hanana faharetana sy fanantenana ireo dingam-piainana nolalovako, indrindra ny 2 taona tato amin'ny novisia. Ny fiaraha-mihena tamin'ireo rahavavy no nahatsapako faharena ny fahasamihafana, ary tamin'izy ireo no ny anarako nity sy misy avakavaka sy nanompo tamin'ny mpitiavana. Namelonay teo amin'ny izay rehetra ny ainako ny tenin'i Jesoa hoe mitoera amin'ny fitiavako, babon'izany fitiavan'i Kristy izany aho ka manolo tena ho azy. Koa inty aho ry Antsafidy Gilbertine, eo am-pelatananao Masera Razaferso Maria Adeline, dia mivoady mandritra ny 2 taona fa antra anaiky adio foto ho an'i Kristy araky ny lalam-panorenan'ny fikambanan'ny Masera Masimbavy Jean Delano, mpanompo vaviny mahantra. Ry Masina Maria, reny modely amin'ny finoana sy ny fitiavana an'Andriamanitra, mivavao ahy mba hananako toe-po mihetry tena toanao ka anao eny mandrakariva. Ry Masimbavy Jean Delano, mba ho vavaka aho, hananako faharetana amin'ny asa-pamonjena izay natombokao ho voninahitr'Andriamanitra Tirinity Masina. Masino, misaotra anao aho tamin'ny dia tananao teo amin'ny fiainako, hatramin'izay ka hatramin'izao. Indrindra ny nanangananao ahy ho zanaka tamin'ny batemy, izay nahafahako nanaradianao akaikay kokoa. Ny vavaka no loharano namerina ny fiainako. Nampitombo ny fahalalako an'i Jesoa izay araiky, nanomehery ara-panahy etiko miady amin'ny fakapanahy, ary namelombelona ny asonao tato anatika. Niteraka hafaliana anaty ho ahy izany, ary naharesy lahatra ahy fa aina mamelonahy ny vavaka. Ny fiofanana loto vosika no nampiveratra ny maha-olonay manontolo, nahalalako bebe koa ny fiainan-reliziosy, ary namolavolay ho tia ny lovam-panahy ny fikambanana. Namelonay ny fiarahako ny aina tamin'ny ankohonana, ka nampitombo ny fahalalako ny tenako, nampivelatray ho tia ny olon-drehetra, nampianatray hahay hifampizara sy ho tia fiombonana. Ny asa ny andraiketako no nanampy ahy ho tia ny lovam-panahy navelan'ny Masimbavy Jean Delano.
nanentanay tamin'izay rehetra nataoko sy ny ainako ny tenina hoe atoamiko ny fanahin'ny tompo ka naniraka itory-teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy koa izao voanginy Rina Jean Colette eo ampelantananao Masera Maria Adeline Razafy Arsoa lehibe ny faritra eto Madagasikara dia mivoady mandritra ny 2 taona fa hahantra hanaiky hadio foto an'i Kristy araka ny lalam-panorenany fikambanany Masera ny Masombavo Jean Delanoux mpanompo vavy ny mahantra ry Masina Maria sy Masombavo Jean Delanoux tohan'ny vavaka avy aminareo aho mba hahay hiaino sy hanaiky ny fanahy masina ka hanao eny mandrakariva amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro. Matoky ny fanapianareo Masera rahavaviko aho amin'izao fanoloran-tena ataoko amin'ny Kristy izao. Natao teto Ambinintsua anio 17 Aogositra 2024. Atoa ry Andriamanitra Trinité Masino velom-pisaorana anao aho tamin'ireo diatananao teo amin'ny fiainako hatramin'izay ka hatramin'izao indrindra ny nanangananao ahy ho zanakao tamin'ny batemo tsapako fa nivavaka no aina fototra mamelona sy manamafy ny finoako ka namolavola ahy anana hafaliana sy fiadanam-po teo amin'ny andavanandrom-piainako. Resy lahatra ny fitiavanao aho indrindra nandritra ny 2 taona tao amin'ny novisia izay nanaovako fanazara-tena isan'andro ka nahafahako ny avao tamin'ny fiaraha-miaina tamin'ny ankohonany sy ny fifanampia amin'ny brahavavy. Ireo fifanana maro samihafa izay notovozoko nampitombo ny fahalalako an'i Jesoa sy nahafantarako bebe koa ny fiainam-boatokana. Ny andraikitra izay nakinina tamiko nanampy aho tompon'andraikitra nampivelatra ny antso ato amiko ho amin'ny famponanao sy ny ratsambatanao. Nanohanay ny tenin'i Jesoa hoe raha hainao ny mino tsy misy azo atao an'izay mino. Koa izao raha felam-piasinana Hasina Marie Esther Julia eo ampelantananao Masera Maria Adeline Razafy Arsoa lehibe ny faritra eto Madagasikara dia mivoady mandritra ny 2 taona fa ahantry hanaiky hadio foto an'i Kristy araka ny lalam-pandrenany fikambanan'ny Masera Masombavo Jean Delanoux mpanompo vavy mahantry. Ry Masina Marie reny sy Masombavo Jean Delanoux zoky mivavao ahy mba ahaizako miaino ny bisiky ny fanahy masina sy mba hanaovako eny mandrakariva amin'ny fanarandian'i Kristy toy ny nataonareo. Matoky ny fanampinareo Masera rahavaviko aho amin'izao fanoloran-tena ataoko amin'ny Kristy izao. Natao teto Ambinintsua anio 17 Aogositra 2024. Amindra Iau Jesu tupu Fatuki walitanganau Vijavana simisifitaka Wanjavaka ikina Andriamanitra Trinité Masino misaotra anao aho tamin'ireo fahasoavana izay nambombanao ny fiainako hatramin'izay ka hatramin'izao. Tsapako teo amin'ny fiainanako fa fitiavana ianao ka izany no mamelona sy mamolavola ahy ny ainany finoana izay noraisiko tamin'ny batemo ka nahafahako namaly ny antsonao. Resy lahatra aho fa aina mamelona ny vavaka ka nanampy ahy hanana faharetana sy fitokisana trano amin'ny fanarahandian'i Kristy niteraka hafaliana sy fiadanam-po ahy. Ireo dikam-piofanana nolalovako
indrindra ny 2 taona tao amin'ny novisiako nandray ny olona rehetra tsy hakanavaka nanampy azy nanoana ny tenina hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy koa izao raha hajarivony saratra irainy eo ampelatananao Sera Maria Adeline Razafy Arsoa lehibe fatra eto Madagasikara dia mivoady mandritra ny 2 taona fa hantra anaiky adio fo tahaka ny Kristy araky ny lalam-panorenany Masera Masombavy Jean Delano mpanompo vavy mahanitra ry Masina Maria reny modely amin'ny finoana sy fitiavana an'Andriamanitra mivavao ahy mba hananako toepo mety tena ka anao eny mandrakariva amin'ny famaliana ny antsonao ry Masombavy Jean Delano mivavao ahy hananako toepo fitokisana an'Andriamanitra toanao eo ampanomponan'i Kristy ao amin'ireo madinika sy mahanitra any amin'izay anirahanay mahatokony fanampinareo masera rahavavy aho amin'izao voady ataoko izao amin'ny Kristy natao teto Sera Jeanne Perety, Sera Blandine, Sera Clémentine, Sera Germaine, Sera Lucie Taïna, Sera Edmonde, Sera Émérancienne, Sera Gilbertine, Sera Jeanne Colette, Sera Julia, Sera Irène. Noho ny fahefana omeny eglizy ahy ato amin'ny fikambanatsika dia raisiko ny voady nataonareo teo. Endany Andriamanitra raibe fitiavana hampiray ny fanoloran-tenanareo amin'ny sorony Kristy. Ary hotsofiny avekarano ny lakroa sy ny boky mirakitra ny fitavana. Andriamanitra rainay io ry Andriamanitra rainay io ifandaranao talohan'ny fanorenana amin'izao tontolo izao dia ahazy sy hanaritra ny olombelona ho zanakao ianao ara nanodita izy sasatra ianao manolotra fanakempihavanana indrindra tamin'ny nanirahanao ny zanakao malalanao ho famonjena anay tamin'ny alalany fijaliany sy ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana ny lakroa eo aminay olombelona no famantarana ny fitiavanao tsy mivadika sy famantara-pamonjena ho anay koa misy antaminao izahay ry tompo mba hamasino ireto lakroa tsofinay randro amin'ny anaranao reto ka ingane ireo hitondra azy mba tsy hivadika anao vienana amin'ny teny nomeny ary ombany ny fiadananao hatrany eo ampanatanterahana ny sitraponao teo velona miaraka teo velona mifankatia miaraka amin'ny vahoakanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponay no angatahana izany. Amen.
Sœur Jeanne Pierrette, Sœur Blandine, Sœur Clémentine, Sœur Germaine, Sœur Lucie Taïna, Sœur Edmonde, Sœur Émeracienne, Sœur Gilbertine, Sœur Jeanne Colette, Sœur Julia, Sœur Irène. Raisony Lacroix, ity no famantarana ny firaka etaponao amin'ny Kristy. Aoka ho tsaroanao lalandava ireto teny Jean Delano ireto hoe voninahitra ho anareo ny mitondra ny Lacroix mba hampahatsiaro sy hitaonanareo hiray aina aminy sy tapaka ao amponareo ao an-trano na eny an-dalana. Izany dia hampiseho anareo ny fitiavanareo an'ilay novidiny fonareo manokana. Ny hira tao mandritra ny fanolorana Lacroix, ity ao Jesoa Asina 820 sy 500.
no anoloranay izany aminao raiso tompo hosorona ankasitrahanao izany mira atao hitondrana ny fanatitra. Miaraka aminy ary eo aminy ry Andriamanitra ray mevany zavatra rehetra dia nao avokoa mifanahy masina ny kiaja mamboninahitra amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Sala sala mianso anawe
tsirairay ary mba feno'ny fiadananao ny andrika ananay mba ny fiadananao dia tandraza malalanay ary ingany mba nindrafonao zay ka sady afaka mandrika reny va mivahotana no ilamina tsoazotevitevy etapiandrasy sanany asambary nampanampianainao sy ny fiaven'i Jesosy Kristy mpamonjy anay e ary ny voninahitra manasay ry Jesosy Kristy tompo ianao nilaza tamin'ny apôstolinao hoe fiadanana no avelako anareo ny fiadanako no ombeko anareo azany voatanay na ny kalemanay na ny fahazarany ratsinay no jerena fanofinoany ekilizinao ka ho sitrakao ny ampiadananay ary ho sitrakao ny ampiadanany ekilizinao sy apray azy araka ny sitraponao sy ny fanerinao fa inao vela tsy manjaka mandrakizay mandrakizay ombatsika manaka markarivany ny fiadana ny tompo aoka isika haneo ampahy be maso fa mihavana ao amin'ny fiadanany Kristy. Anay tsy hameloko anay nery Jesosy Kristy tompo sao fandraisanay ny vatanao sy ranao zao fa ikero anay fanay mambatana ary toa fanafody mahasoa anay no anindra fonao sambatra izay voantsony zanak'ondry amin'ny fahasany tiany zanakon'Andriamanitra tele manala ny voatamin'izao tontolo izao
Ivantana mandrano Jesu Kristy tomotsika neta ezika opela balakizay e. Ao amin'ny communauté Ambatofotsy-Gara. Masera Blandine Hiaro, ianao dia irahina eto amin'ny diocèse n'Ambositra ao amin'ny centre spirituel Ambatofinandrano. Masera Clémentine Razafindramila Feno, ianao dia irahina eto amin'ny diocèse n'Ambositra ao amin'ny communauté Providence Ambatofinandrano. Masera Germaine Iandoniaina, ianao dia irahina eto amin'ny diocèse n'Ambositra communauté Ambinitsoa. Masera Lucita Hina Raouliarsoa, ianao dia irahina any amin'ny communauté Nosvakia diocèse n'Andrano. Masera Edmond Zanety Ratsimba Azafy, ianao dia irahina ao amin'ny communauté Sakalala diocèse n'Ikosi. Masera Emerasienne Navitsinaina Rahelsoa, ianao dia irahina ao amin'ny diocèse n'Morondava communauté Miandrovazo. Masera Gilbertine Rianzafidy, ianao dia irahina ao amin'ny diocèse ny Morondava communauté Morondava. Masera Zanikolety Ravoandinirina, ianao dia irahina any amin'ny diocèse ny Miarinarivo ao amin'ny communauté Analavory.
Masera Julia Maria Estera Hasina Fela-Piasiny Aina, ianao dia irahiny eto amin'ny diocèse Nambozotra, communauté Ambohimiadana. Masera Irene Sandraka Rahazarivony, ianao dia irahiny eto amin'ny diocèse Nambozotra, ao amin'ny communauté Ambohidrakitra. Ia bonne mission anareo mesera.
Son Excellence Monseigneur Fidelis Rakotonarivo, évêque ny diocèse Ambositra, Révérend Père Curé, district Ambositra manodidina, ianareo mpisorony avo indrindra izay tonga eto, eo koa ianareo diakra, Sœur Maria Adeline Razafy Arsoa, lehiben'ny faritra eto Madagasikara, sy ianareo masera mpanolosaina azy, ianareo reliziosy, lehilahy sy vehivavy izay tonga manatrika etaona, isika kristiana sy fidisy avana, tompoko lahy sy tompoko vavy, ny azo no tia doladola, ny rivotra no tia tositosy,
fa ny ranomasina no vavety fanonja ay ny volana no efa feno manana ka nao azafady raha hitondra ny teny eto anatrehanareo satria sy kintanao ka hialoha azoary tsy tehina ka hialoha andriana fa zanaka mialoha ray aman-dreny badalela manoloana ireto havana amin'ny teny ka izany no angatahako lalana. Ny akoho anefa sy fihinana amboniny, ny koba sy fihinana amin'ny kodiny, fa izaho kosa hiteny eto anatrehanareo dia sy aviavy tahaka ny pakakasaka fa iondrikondrika tahaka ny pakasaramaso ka dia miala siny satria ny hazo maniry asesiky ny fakany, ny rahona misonitra asesiky ny rivotra ary izaho asesiky ny fitiavana ka ny adity tsy an'olon-drasy ary manandrisy samba miolaka. Sambatra hono ny tantely fa migoka ny mamy isan'andro, sambatra i Lazara eo atratra ny Abrahama, fa sambatra kosa isika olombelona manana ilay Andriamanitra faratapom-boninahitra. Izy no fototra izao havaliantsika sy fiombonasika izao ka ho azy irereny ny voninahitra mandrakizay. Ny masoandro raha miposaka dia ny afo no tsy diany voalohany. Koa eo ianao Seigneur Ray Malala, misaotra anao izahay tamin'ny fitarihanao sorona masina androany ka nahafahanay nanolo-tena tamin'Andriamanitra. Misaotra amin'ny fitiavanao mo Seigneur, sapanay fa aoponao mandrakariva ny fikambananay any natany amatofinandrana hatramin'izay dia tonga ianao manomboka ny 4 olo hariva ka hatramin'ny 7 olo dia tonga ianao. Fantatray fa maro dia maro tokoa ny didy andreketanao eto amin'ny diocèse kanefa dia tonga foana ianao ka ataonay toy ny farilavavana ny fisaorana ianao ka sy olany amamiana ny fahasoavan'Andriamanitra ne hombanao hatrany hatrany amin'ny adidy andreketanao eto amin'ny diocèse ka hitraka ianao voninahitra ny lanitra hiondrika ho fanasiny tany. Eo koa ianao mopera curé ny diocèse missionnaire Ambositra manodidina, district Ambositra manodidina. Eo ihany koa ianareo filoha filan-kevitra sy ireo mpiara-miasa rehetra ato amin'ny district. Mankasitraka be dia be amin'ny fandraisanareo anay, mankasitraka amin'ny fampiatranona ny fiara-miasa rehetra aminay maserany Masombavo Jean Delano. Mankasitraka be dia be ihany koa amin'ny tolotra izay omenareo ny fikambanana. Hombanareo hatrany ane Andriamanitra. Sy sanatria ho avakavahana tahaka ny ketsa, ianareo mpisoro ny avo indrindra, ianareo diakona izay tonga eto. Misaotra betsaka amin'ny fanotronanareo anay. Raha ny adidy akinina aminareo tsirairay avy dia maro tokoa, nefa dia tonga ianareo noho ny fitiavanareo ny fikambananay. Misaotra betsaka ny hanoteninay dia hoe mifampivavaka hatrany isika samy aharitra amin'ny fiantsoan'Andriamanitra isika tsirairay avy. Toy izany koa ianareo religiosy rehetra, mankasitraka tamin'ny fanehom-pitiavana, ny fahatongavanareo, ny fiombonana rehetra. Manambara izany fa fianakaviana iray isika ao amin'ny Jesosy, samy aharitra amin'ny antsoan'Andriamanitra isika ihany koa. Mamelahy ianareo raha hanonona manokana ireto mpiara-miasa teny fianarantsoa ireto izay niara-niasa akaiky anay teny amin'ny internovisia, tao amin'ny novisia, teny amin'ny paroasy, tao amin'ny eglizy.
eo ianao mopéra-curé pera Rémy mitantana ny paroasy fa ny pôly faharoa Ampahidrano. Ianao andriamatoa filohan'ny paroasy. Eo ihany koa ireo mpiaradia aminao sy mpiara-miasa aminao. Misaotra tamin'ny fiara-miasa, misaotra tamin'ny fifampizarana traikefa fa fiofanana ho anay avokoa ireny. Misy vaso hoentinay manatanteraka ny iraka izay hatreninay. Misaotra betsaka ihany koa amin'ny fahatongavana sy ny fanotrona. Sy ho adinina ihany koa ianareo frère mariste izay tonga eto. Eo ihany koa ny frère ny doctrine izay miara-monina sy niara-niasa taminay. Trano asimo sy avaratra isika ka izay sy mahalena ialofana. Misaotra tamin'ny fifanampiana, ny fiarah-miasa, ny fifampizarana hafaliana. Ary mbola tonga ianareo miara-mombavaka aminay na dia maro aza ny adidy ataonareo. Eo ihany koa ianareo fikambanana asopsioniste izay anisan'ny miombinatika sy mpiara-miasa aminay ihany koa. Mankasitraka be dia be, Andriamanitra manakarepahasoavana le hanonitra ny hery izay laninareo nandehananareo taty koa mankasitraka eo. Eo koa ianao sœur Marie Adeline, lehibe ny faritra eto Madagasikara, sy ianareo masera mpanolosainanao. Misaotra tamin'ny fanohanana rehetra masera, tamin'ny alalan'ny fiofanana izay natolotra anay. Marobe ireo notifosinay, fa indrindra ny nandraisanao anay hanohy fiofanana tao amin'ny novisia. Misaotra tamin'ny fanekenao ny fangatahanay hiroso hanonona ny voady androany. Mankasitraka be dia be masera fa hery lehibe entina hiatrehana ny asa fanimpona izay anirany fikambanana anay izany. Misaotra betsaka amin'ny fitokisany fikambanana. Tsy hoe izahay no mendrika sekoly fa izay fitokisanareo anay izay no nanampy anareo, indrindra nitao aminareo ka nandraisanareo anay. Jesoa tompony fidianana, tompony fiadanana le hombana aminareo amin'ny fanasoavanareo sy fanompoanareo ny mahantra ary dia iroborobo hatrany eny amin'ny fikambanantsika. Misaotra anareo masera rahavavy rehetra ihany koa izahay izay namolavolanay hatrany amin'ny aspirante, ny postulante, ny novice. Isaoranay ihany koa ny ankohonana rehetra izay nisy anay tamin'ny andram-piainana hatramin'izay, izay nifampizaranay fiainana, nahitanay fiainana, sy ianay manokana nefa ny ankohonany novisia, izay niarahanay ny ainana nandritran'ny 2 taona, namolavolanay tamin'ny lafiny rehetra. Tsy nitaraitana miepaka ianareo fa nitady ny fomba rehetra ahafahanay mamaly ny asin'Andriamanitra hahaolombanana anay. Misaotra bevate mifanohana ambavaka ihany isika. Misaotra manokana anao ihany koa izahay sœur Marie Eva, maîtresse de novice. Sy nitandro asa sarana ianao tamin'ny fitantanana anay. Nitady izay mahasoa anay rehetra hahafahanay mamaly ny kahalalana ny antson'ny Kristy ao amin'ny fitiavana sy ny fahafinonana tanteraka. Tsy nitambo isaina ireo fahasoavana notifosinay, natolotra ho anay. Mankasitraka masera koa engany ianao hiakatra hahita ny lanitra, hidina hotahin'Andriamanitra. Mivavaka ho anao hatrany izahay. Ary eo koa ianareo novice zandry. Misaotra betsaka tamin'ny fiombonana, tamin'ny fifampizara-piainana, tamin'ny fikarakarana rehetra. Mankasitraka anareo tamin'ny fanomanana sy ny fanatotosana izao fety izao. Andriamanitra manakarepahasoavana le ambombanareo
amin'ny fiofanana izay mbola hotoizanareo. Ny azony vanokolakana hono dia nitaminandrininy tsara, koa mitodika aminareo ray aman-dreniny poirana izahay. Ianareo ray aman-dreniny taiza, ianareo iray tapo aminay. Makasitraka be dia be tamin'ny fikolokolonareo anay, ny fanabeazanareo anay, ka natao izao anay. Tsy hoe zanak'Astina akory izahay, fa no ianareo nanaza ny safidinay dia nanay ianareo. Foinareo ho an'ny fiangonana sy ny fikambanana izahay. Porofon'izany mbola narahinareo sodrano omaly hariva. Koa misaotra sy makasitraka anareo fa fitiavana lehibe izany ary hery lehibe hoentinay manatanteraka ny asa-panompoana. Sarovo mandrakariva nefa fa tsy banga ny toeranay any amin'ny fianakaviana any, fa soloan'Andriamanitra fa soavana miavoso. Tsy ho adininay ihany koa ianareo mpanabe sy mpiara-mofana rehetra teny amin'ny internovisia, fa indrindra ianareo izay tonga manotry ny etoana. Misaotra betsaka tamin'ny fitiavana sy ny fiombonana, misaotra tamin'ny fifampizarana fa hery lehibe ho anay entinay hiatrehana ny fiainana izany. Mankasitraka bevate. Misaotra anireo mpitendry zava-maneno, ianareo rehetra nanentana ny liturgie, ary ianareo mpanao décoration rehetra. Tena faly izahay ary tena nivavaka tokoa satria dia voaravaka tsara ny toerana, ny liturgie dia mampivavaka. Mankasitraka be dia be anareo dia mitomboa talenta hatrany. Tsy hosorisoritana tahaka ny volo ary na ho avakavahana tahaka ny keza isika kristiana rehetra tonga etoana, fa ataoko amin'ny teny tokana hoe misaotra betsaka hatramin'ny sasam-bola minono ka hatramin'ny lehibe indrindra. Ka ho marika ny hafalianay ary dia any misy tolotra avy amin'ny fikambanana ho mari-pakasitrahana anareo, indrindra ianao Monseigneur Ray Malala sy izay voatokana ho an'izany. Mirary ny soa sy ny tsara ho anareo hatrany. Ny menambara zahony misy latsaka, tsy adino etoana ihany koa ny akohonana Mentsoa izay napiatrano anay, napiatrano ny fianakaviana, napiatrano ny fikambanana manontolo. Mankasitraka be dia be amin'ny fikarakarana rehetra sy ny fanomanana rehetra mes sœurs. Andriamanitra manakarepahasoavana ne ambalisoa anareo. Eo ihany koa ianareo fraternité. Mankasitraka be dia be amin'izay fiombonantsika miaraka mamelona lova-panahy izay. Fa aina iray isika atao amin'ny fikambanana ary fikambanana vatana iray miara-mitempo araka ny fomba-piainan'ny Masomavy Jean Delano. Dia Andriamanitra manakarepahasoavana ne hamaly ny soa izay vitanareo, indrindra hoe hanampy anareo amin'ny asa sahaninareo any anivon'ny akohonana. Mankasitraka be dia be ary. Ny fiafaran'ny hirany ankizy aloha no lalao, ny fiafaran'ny kalokalo antitra fa ny fiafaran'ny hazo lavena, ny fiafaran'ny teninay kosa dia mankasitraka mankatelina ary mirary soa anareo samy hoe lavena. Mankasitraka tompokolahy, mankasitraka tompokolahy. Fitaovana zao moa dia mba misy ny sakafo pety izay mikarakarain'ny fikambanana izay anasana anao Monseigneur Ray Aman-dreny, ianareo prêtre rehetra sy religiosy manatrika eto, ianareo solitena, ianareo fianakaviana izay manatrika eto ihany koa, ary ireo rehetra nahazo fanasana dia asaina zany mba hifampizara izay sakafo izay tsika ary amin'ny grande salle ary rehefa avy eo. Mankasitraka, mankatelina tompokilasy tompokivavy. Atanteraka izao fandroratena tamin'ny zeraka amin'ny folo vavy izao.
dia izy dorana saotra ny voninahitra ny angatatsika amin'ny atrany ny farisaony sy ny tsodrano ahafahantsika miatrika ny adity indrindra moa fa ahafahany reto izay nanolo-tena hiatrika ny fiaina ny fanoloran-tenana izay any amin'ny toerana nyrahana azy aby saotra sy mankasitraka naro ray aman-dreny nanomeny tsodrano hatramin'ny hariva eny fa hatramin'ny fotoana izay nilera zany izy ireo fa hanohy anidiany any Kristy atomin'ny fikambanany maserany zany toerano saotra mitsodrano ary dia mbola mosimoa any dia mbola malalaka Madagasikara indrindra moa fa ty tangazo malalatsika ity diosesy malalatsika ity fikambanana kotsiny andreto ihany maro satria mbola be ny toerana mila fikambanana religiosy any amin'ny distrika maro samihafa dia misaotra nareo aman-dreny nahafoy azy ireo indrindra tamin'ny tsodrano menareo azy ireo malihariva misaotra sy mankasitraka ny fikambanana nandray azy ireo misaotra indrindra amin'ny fanerahana dia jabereny tsara ny eto ambin'izao dia misaotra satria teto araka lazainy teo izay hoe teto anao nandray sy ny apetrano dia misaotra amin'izay fanomezana zay sy ambany toerana samihafa any ambany finandrana any ary mahazo arivo any ambodrakitrany